Raha banao ny tokatrano indray manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azy avy amin'ny zana-bolana avy hatrany toy ny mahazatra ny mboantsika ny afandarana maina hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy aorian'ny fandalovany lay rindraona izay hitantsika ato amin'ny morontsiraka atsimo antsinana Madagasikara dia mety azo vahana indray zany zao ny avaratra aza manomboka ny rapitso sy ny any amin'ny sabotsy any ho any fa miverina malefaka tanteraka indray zay ny alahady mifanaraka amin'izay ihany koa ny maripana satria dia mety idina ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoatany atao anatin'ny roa andro avy torak'izay ny any amin'ny morontsiraka atsinana ny nosy iray manontolo iny misy ny orana malefaka terak'izay varatra azy zay mazava azy ho an'ny morontsiraka atsinanana atao anatin'izay roa andro avy izay hatrany toy izao ny toetrany androntsika ho an'ny rapizy vao maraina dia isy ny tanifindraona any amin'ny morontsiraka ny faritra vadivavy Fifaliana ny faritra atsimo atsinanana ary ny morontsiraka ny faritra Ambatsoa sy Analanjirofo mandraondraona kosa ny andro ho an'ny ilany atsinana ny faritra Moronmania mahatsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra Iorombe ary koa ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana ny ambiny dia maina tanteraka ny andro raha ho an'ny rapizy tolakandro dia mbola ahitana orana malefaka hatrany aloha zany ho an'ny morontsiraka ny Ambatsoa sy ny faritra Analanjirofo ary mita hatrany amin'ny faritra atsinanana izay mbola mitohy ihany koa ny orana ho an'ny faritra vadivavy Vidifinany sy ny faritra atsimo atsinanana ho an'ny ilany atsinanany avoatany kosa indray sy ny atotany atsinanany nosy dia mandraondraona ny andro amin'ny ankapobeny ny ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana mety ahitana tanifindraona kosa nefa ho an'ny morontsiraky ny Sofia manakaiky ny nosy be ihany no tena mety ahitana an'izay ho an'ny rapiso tolakandro ny maripana vinavina raha amin'izay rapiso izay hatrany dia mandidina ny 20 degré celsius eo zao ho an'ny faritra mahatsiatra ambony misy vidinana izay ary 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius kosa ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy kosa dia mandidina ny 15 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ary mbola tafajanona hatramin'ny 15 degré celsius kosa ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny ho an'ny ilany avaratra andrefana kosa indray dia mafana hatrany aloha ny andro saika mahatratra 13 degré celsius ho an'ny district ny Maivatanana na any Betsiboka zay ary mandidina ny 20 ka hatramin'ny 12 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara iray manontolo ny toetrany androntsika ny sabotsy mbola mitohy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny morontsiraka avaratra atsinana Madagasikara mety iendrika tanifindraona hatrany zay ho an'ny morontsiraky ny faritra vadivavy Vidifinany sy ny district ny Taolanaro ary ny faritra atsimo atsinanana mety arahina herika ny raona mitakovana any amin'ny ilany atsinanany faritra Sofia sy ny faritra Alaotra Mangoro vao maraina be fa misava miandalana zay mbola mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany balika ny masoandro ho an'ny ilany andrefany Madagasikara iray manontolo ny maripana vinavina amin'izay andro sabotsy izay tombana nefa ahitana fiakarana tsikelikely aloha zany maripana ho an'ny avoatany 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary mandidina ny 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny tapany atsimo andrefana sy avoany andrefany Madagasikara tafiakatra hatramin'ny 13 degré celsius kosa izay any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy iny ny toetrany androntsika ho an'ny alahady amaranantsika ny fandaharana ary an'ity mbola mety ahitana tanifindraona vitsy vao maraina ho an'ny faritra atsinanana Analanjirofo sy ny faritra Ambatsoa manomboka miverina maina kosa ny andro amin'ny faritra maro ankoatran'izay faritra voalaza teo aloha zay ary mety hitoetra indray ny zavitany vao maraina ho an'ny avoatany sy ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara iny ho an'ny ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay midina ny maripana ambany indrindra raha ho an'ny avoatany 10 degré celsius ny hitantsika vinavina any amin'ny faritra Vakinankaratra ho an'ny ambony indrindra kosa indray raha ny avoatany hatrany dia misy fiakarana izay maripana izay torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy mandidina ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny hatrany no misy an'izay maripana ambony indrindra izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko